Manoloana ny fivoarany raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao kosa dia nitondra ny fomba fijeriny ny antoko ity antoko ity izay manohana ny amin'ny tokony sy ny fiara mitantana mba ampisy ny famarinan-toerana ny rafitra izay apetraka. Niza filoham-pirenena lany eo dia mila fisokafana ary fiara-miasa amin'ny rehetra araka ny fijerina Andriamatoa Clément Ravalson, kandidata amin'ny fifidianana filoham-pirenena sady filohan'ny antoko miara-miombona ezaka. Mba hampisy famarinan-toerana amin'ny fitondrana izay hipetraka dia nandrotsy sosokevitra ny tokony hametrahana gouvernemanta raha-mitantana ihany koa ny tenany. Iny efa namoaka ny voka-pifidianana vonjimaika ny senita mikasika ny fifidianana président de république dia namoaka hoe Ingahy Rajaorimampianina no mitarika. Ny mikasika ny solombavambahoaka moa dia ara-pitsoazomany araka ny fahafantarana azy ny amoahana azy. Rehefa jerena nefa ny amin'ny ankapobeny sy noenona ny ako ny eran'ny Madagasikara dia samy mitaraina na ny andanina ny akilany na tamin'ny fifidianana président de république fidirana faharoa na solombavambahoaka fa hoe nisy tsy fitezan-javatra nisy ny osoka isan-karazany. Ka raha mikasika ny fifidianana président de république araka ny fijerina azy atao amin'ny antokom-monezaka atao amin'ny amina no avoaka ny CES mbola tsy fantatra fa araka rehetrarehetra mety hifanakaikany ny voka-pifidianana ho avoaka ny CES. Ka raha ny zava-misy eto amin'ny firenena ary raha jerena koa ny fitrangan-javatra tany Afrika zany tsy azontsika tsy ho jerena ny fijerina atao amin'ny antokom-monezaka aloha apetraka angambany ny fiara-mitantana ny cohabitation. Ny antony dia tsotra satria raha mifanakaiky ohatran'izao ny voka-pifidianana samy ilaza ny andanina ny akilany hoe tsy anaiky amin'ny zavatra nitranga sy amin'ny tatitra azon'ireo manana procès-verbal daholo ny tsirairay amin'ny antoko anankiroa zany. Ka zay no mahatonga anay hoe ny fiara-mitantana ny cohabitation angamba ny tsara indrindra aloha. Ny ampilamy amin'ny firenena ary ny tombotsoa amin'ny firenena no tokony jerena hoy Andriamatoa Clément Ravalson ary heveriny fa tokony apetraka ho ambom-pon'ny tsirairay dia izao izany.